tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoko matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery hiarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ry avana malala ao amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ny tenako ary faly ny hanovizantsika indray izao dindinika ara-tsoratra masina izao ny tompo hatrany no ametrahantsika ny programantsika ary androany dia miresaka manokana momba ny hoe ny fahafatesana isika inona marina moa momba nyity fahafatesana ity ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika izany fahafatesana izany andeha apetratsika operataran'Andriamanitra izao dindinika izao ary ivavaka isika Andriamanitra rebe fitiavana any an-danitro misaotranao indray raha manana tompontsoa mba hiara-mianatra ny teninao zahay ianao mihitsy no angatahanay mba hanokatra ny fon'ny mpiaino rehetra handraiza ny afatra avy aminao zany tiana ikoa Andriamanitra ny voavela heloka eo anatrehanao ka dia mangataka anao zahay amin'ny alalan'ny rason'i Kristy mba ho kosehanao ho fafanao ny fahotana tsirairay avy dia mamindrafoana mamela ny helokay misaotra tompo tononona amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izany amen ry hava malalisany mistera mandrakariva no mikasika ity hoe fahafatesana ity betsaka ny fomba hieveran'ny olona ny amin'izany hoe fahafatesana izany ary ny sasany mihevitra hoe ny fahafatesana dia fitohizan'ny fiainana any ankoatra ny sasany mihevitra hoe ny maty dia fiovantoerana ihany fiovan'ny endriky ny olona ihany ny maty ary ny olona sasany aza dia mieritreritra fa rehefa maty ny olona dia makany amin'ny biby ny momba azy ny fanahiny ary ireny biby ireny dia arakaraky ny toetran'ilay olona maty raha tsaratsara fanahy izy dia karazana biby tsara fanahy no idirany raha ratsy fanahy izy dia any amin'ny biby izay ratsy endrika sy ratsy toetra no idirany fomba fieveran'ny olona ny amin'ny fahafatesana avokoa zany fa andeha isika hijery ny amin'ny fomba ilazan'Andriamanitra azy ao amin'ny teniny ao amin'ny soratra masina ny mikasika ity fahafatesana ity ny toko sy andininy izay aingatsika dia izay voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko 9 ka ny andininy 5:10 sy ny 4:10 tapany voalohany izay hovakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny andriana finaritra sady tokana mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy izany no haneo amin'ny fotoany ary izy ihany no manana ny tsy fahafatesana raha izany toko sy andininy izany ry hava malalisany no everina dia Andriamanitra lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo lay andriana tokana Andriamanitra rainy sy zanaka ary fanahy masina io ihany no manana ny tsy fahafatesana ka ahoana ary ny amin'ity fahafatesana ity izay araka ny lazaintsika tery am-piandohana
fa manana ny fomba hieverana azy avokoa ny karazan'olona. Tsy ho maintsiny mihitsy ny olona manana izany fomba fahitana azy zany, fa andeha ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra no jerentsika hoe ahoana no ambaran'Andriamanitra mikasika an'ity fahafatesana ity. Ao amin'ny Genesis 3:1-4 dia misy fitaka lehibe izay ambaran'ny Satana ao. Genesis 3:1-4 andengy ovakitsika ny amin'izany. Atombontsika amin'ny 1 ny menarana dia fetsy noho ny biby rehetra, noho ny biby dia rehetra izay nataon'ny Tompo Andriamanitra. Hoy izy tamindra vehivavy, haiva ny teny Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra ito amin'isa. Hoy raha vehivavy tam'ilay menarana hoe ny voan'ny hazo eo amin'isa dia azonay hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo fovoan'ny sa kosa dia hoy Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany, fandrao ho faty ianareo. Dia hoy ny menarana tamindra vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo. Izany fanambaran'ny Satana izany izay ilay menarana no nampiasainy hiresaka tamindra vehivavy, dia mahazo laka ao am-pon'ny olona hatramin'izao itenenantsika izao no hoe ny olona dia tsy maty tsy akory, fa miova toerana, miova endrika, ary mbola afaka mifandray amintsika velona. Izany tenin'ny Satana zany hoe tsy ho faty tsy akory ianareo, dia tsy marina ry ava-malala isany. Ny olombelona dia nandalo fahafatesana rehefa tsy nankatoa ny baikon'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra tanteraka tonga lafatra ny olombelona raha nohariny, fa rehefa tsy nankatoa ny baikon'Andriamanitra izy dia tonga ny fahafatesana. Izany indrindra no voambara ao amin'ny Genesis 2:9-10 sy ny 17 dia izao no voalaza hoe ary ny Tompo Andriamanitra nandidiny Andrialahy hoe ny hazo rehetra ao amin'isa dia tena azonao hihinanana tsara, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao avy amin'izany dia ho faty tokoa ianao. Andriamanitra no miteny izany teny izany tamin'reto razambetsika hoe raha mihinana an'io ianao ry Adama, ry Eva, dia ho faty tokoa ianao. Inona tokoa ny zavatra nitranga? Na dia hoe tsy maty teo ny eo vo nihinana tahaka ny hoe poizina i Adama sy Eva, fa ny toe-javatra dia maneo fa na dia naharitra manjatso taona aza ny velomany Adama sy Eva, dia ny afara tamin'ny fahafatesana ihany izany. Ao amin'ny Romanina 5:17 dia izao ny fanambarana, fa fahafatesana no tambon'ny ota, ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezana maimaim-pona avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Zany ny dikateny vaovao, ny dikateny baiboly malagasy, fa fahafatesana no tambon'ny ota. Hay zany ty fahafatesana ity dia tonga tamintsika olombelona rehetra tao aorian'ny tsy nankatoavan'ireo Adama sy Eva, ireo razambetsika, ny tenin'Andriamanitra. Tonga ny fahafatesana. Dia ahoana ary ny hanambarana ny amin'ny hoe toetra ny maty? Rehefa tonga ny fahafatesana, move io olona maty io
mbola afaka noho fiainana, afaka hifanerasera amitsika, mbola afaka hitahany olombelona ity ambonin'ny tany zay velona. Ny ten'Andriamanitra ihany no malitsika an'izany ry mpiaino malala isany. Fa ao ampitoriteny toko fahasivika ny 5 sy ny 9 dia misy fanambarana tahaka an'izao zay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fantatry ny velona mantsy fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy misy valim-pity ho azy intsony satria hadiny ny fahatserovana azy, na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany, dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay am'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Mahazavy zany fanambarana zany ry hava-malala isany fa ny maty dia tsy manana anjara intsony am'izay atao ety ambonin'ny tany. Raha ohatra zany ka jerena le fomba fijerintsika malagasy hoe ny maty aneka mbola mitay e. Rehefa misy fandevenana dia indraindray hoy isika hoe ampiarao any aminy ihany tony sigary tony fa itony ny tena mbatiny tamin'ny fahavelomany. Dia hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe tsy misy azo ny atao intsony ity ambanin'ny masoandro, na any am-pasanany azy izy zany dia tsy afaka hanao na inona na inona intsony, tsy afaka hifoka sigara intsony. Misy ny sasany manao hoe efa mba tiany ihany ny nikarakaratsika dia zao hoe aza manahy ianareo, aza matahotra ianareo fa mbola hikarakaratsika ihany izy. Tsia! Rehefa maty ny olona araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy mba mahalala na inona na inona intsony, tsy misy valim-pity ho azy intsony. Raha ohatra zany ka nanao soa ho azy ianao ka rehefa maty izy dia tsy afaka ny hoe hamaly soa anao intsony, fa vitatreo ny momba azy. Ao amin'ny andiny hafa ihany koa tahaka ny voalaza ao amin'ny Salamo 9:7 ka ny 9:3 sy ny 4 dia manamafy an'izany hoe aza mahatoky ny mpanapaka na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny tany izy, ary am'izay indrindra no hahafoanany ny fikasany. Ry hava-malala isany, izao verinaina izao sika no afaka mifankaty, afaka mifanasoa, afaka mifanampy, afaka mifamonjy, fa rehefa tonga ny fahafatesana dia tsy afaka natanteraka izany intsony. Indraindray dia asisiky Satana ao am-potsika ny hoe tsy ho faty akory, tsy ho faty akory ny olombelona zay maty io, fa mbola manao asa afaka nampy atsika, afaka hamonjy atsika. Tsia ry hava-malala isany, ny tenin'Andriamanitra dia mazava eto fa rehefa maty ny olombelona dia tsisy azo antenaina intsony ny aminy. Hoy izy voalaza eto hoe aza mahatoky ny mpanapaka na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy intsony, fa rehefa miala ny fofinainy dia miverina ho amin'ny tany izy, ary am'izay indrindra no hahafoanany ny fikasany. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe dia ahoana ary zany ilay fanambarana ao amin'ity andininy anankiray ity izay mampieritreritra hoe ny vovoka nanamboarana ny olona dia miverina ho amin'ny vovoka izy, dia ahoana indray ary zany ny amin'ilay hoe aina zay nampidirin'Andriamanitra tao. Misy andininy anankiray manko zay mampieritreritra ao amin'ny mpitoriteny 2:20 ka ny 9:7 zay manao hoe ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toyny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Mazava eto fa hoe ny fanahy hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny.
inona ny tiany ambara am'izany? Ary ao amin'ny andiny anankiray koa aza, ao amin'ny Joba 7:7-9 dia mbola misy fanambarana tahaka an'izao hoe fa mbola ato anatiko ihany ny aiko ary eo am-bavoriko ny fanahy n'Andriamanitra. Ahoana zany ny am'ty hoe fanahy izay miverina amin'Andriamanitra? Move ny olombelona rehefa maty dia misy fanahy avy ao aminy izay mandehandeha ka afaka miverina amintsika, dia afaka miresaka amintsika, dia afaka mifandray amintsika. Ry avo malalisana, andeha ho jerentsika mihitsy aloha hoe rehefa noharina ny olombelona dia inona sy inona avy nanamboaran'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Genesis 2:2-7 dia mazava ny fanambarany ten'Andriamanitra hoy izy hoe, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo amin'ilay dikateny Baiboly Malagasy, dikateny vaovao manao hoe ary vovotany no namola volain'ny Tompo Andriamanitra ny olona. Amin'ny dikateny Malagasy, dikateny Baiboly Malagasy taloha dia izy hoe fa vovotany nanamboaran'Andriamanitra ny olona. Dia izao ny toy ny vakiteny, dia ny fofoiny fofinaina mahavelona izy. Amin'ilay dikateny vaovao dia hoe dia nitsofany ny fofinaina mahavelona tamin'ny vavorona. Andriamanitra no mpamorona dia manatanteraka n'izany zavatra izany, ilay vovotany nanamboaran'Andriamanitra azy izay tsy takatry ny saina mihitsy. Andriamanitra manko manana ny fahalalana sy ny fahendrena izay tsy takatry ny saintsika olombelona. Amin'ny teny frantsay dia izy hoe omnipotent, manana ny fahaizana sy ny hery. Omniscient, manana ny fahendrena sy ny fahalalana tsy takatry ny saina Andriamanitra. Rehefa mahita an'io nanamboarany antsika olombelona io dia tena tsy takatry ny saina mihitsy hoe nanamboatra ny atidoha, nanamboatra ny taova rehetra, nanamboatra ny taolana, nanamboatra ny lalan-drà, nanao ny rà, nanamboatra ireo zavatra rehetrarehetra ao amin'ny tenantsika ao. Rehefa vita ilay vovotany nay nanamboarany azy dia hoy izy hoe no fofony fofinaina mahavelona, nampidiriny teo amin'ny vavorona hoy izy, dia aveo lasa olombelona izy. Amin'ny fomba fiteny anankiray dia hoe lasa olona mandehandeha zany, velona, mihetsika, miaina, ilay olombelona vovotany teo. Mahatalanjona zany. Rehefa jerena ny dikateny Hebreo izay nanoratana ny Baiboly, ilay teny hoe fofinaina mahavelona dia hoe neshama. Le neshama io zany izay fofinaina mahavelona dia manoatra noho ny hoe rivotra fotsiny. Raha amintsika olombelona zao hoe mitsoka rivotra tsika, manoatra noho izany rivotra izany ilay hoe neshama, fa mahafoaka zavatra lalina izay mampiavaka ny olombelona amin'ny biby. Ny fofinaina mahavelona izay nampidirin'Andriamanitra tao amintsika olombelona zany dia mahatonga ny olona manan-tsaina, manam-panahy, mandinika, manam-pitiavana, afaka manao safidy. Ary izany dia maneho mihitsy hoe ny olombelona ity dia tena zava-boary manokana no arian'Andriamanitra. Ny biby dia miaina tahaka atsika, misy fofinaina tahaka atsika, fa tsy misy itovizany amin'ilay fofinaina izay nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny olona ny ain'ny biby. Fa io fofinaina mahavelona nampidirin'Andriamanitra io zany, ilay neshama, dia tena mampiavaka atsika amin'ny biby izy io. Singa tao amin'Andriamanitra nampidiriny tao amintsika, ary mahatonga atsika ho manana ny toetra n'Andriamanitra, afaka misafidy, afaka maneho fitiavana,
afaka mankahala koa, afaka manisy soa, afaka mandinika, afaka misaina. De isika malagasy de manana fomba fiteny hoe ny fanahy no maha olona. Io lay hoe fanahy no maha olona io zany dia io lay singa nampidirina tao amitsika. Ary rehefa maty ny olona, io zay nomen'Andriamanitra io dia miverina any amin'ny mpamorona zay nanao azy. Ary zay le voalaza ao amin'ny mpitoroteny 12 teo hoe maty ny olona, miverina amin'ny vovotany izy zay nakana azy izy, fa ny fanahy kosa dia miverina any amin'ilay Andriamanitra izay nanao azy, izay namorona azy, izay nanome azy. Mahatalanjony zany rehefa malalisany fa isika olombelona dia mitondra singa avy amin'Andriamanitra. Le mpitoroteny 12:7 teo de hoe ny vovoka de iverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa, io lay fofinaina mahavelona, le mahatonga atsika isaina, hieritreritra, handinika, dia miverina any amin'Andriamanitra izay nanome iny. Ka rehefa miverina any amin'Andriamanitra lay fofinaina mahavelona, lay fanahy mahavelona, dia miverina ho zero. Raha ohatra zany vovotany ampiana fofinaina mahavelona de lasa olombelona, raha atao ndray ny hoe vovotany ialan'ilay fofinaina mahavelona dia tonga ny fahafatesana, miverina ho vovoka ny olombelona. De ho isika hoe ahoana indray azy zany le hoe misy io ny fanahany ranona de natsoina hony, natson'ilay mpaminany na natson'ilay mpaomby asa dia afaka miresaka amitsika hony, dia afaka mamangivangy atsika hony. Ahoana indray ny am'izany? Ry ava malalisany ho jerentsika ny am'izany amin'ny fotoana manaraka, fa andeha ho fehizitsika ny dinidinitsika androany. Jesosy Kristy de milaza ny tenany ho lay fananganana ny maty sy fiainana. Ao amin'ny Jaona 1:15 dia izao ny voalaza. Hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Eny ry ava malalisany, Jesosy Kristy ny fanantenantsika, izy no manana ny heriny fahafatesana, afaka manangana izay efa maty ho velona indray. Izy no fanantenantsika. Raiso Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Minoa an Jesosy Kristy ilay manana an'izany fahefana hanangana amin'ny maty izany. Eny raiso ho mpamonjy ny tenanao manokana Jesosy. Anio raha nandreza ny afatra izany ianao dia Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy fiainana no manome toky ianao indray fa mbola afaka hamelona izay maty, raha tsy maintsy handalo fahafatesana itsika indray androany. De mino fa Jesosy Kristy dia afaka hamelona indray anao, ny tenako, isika tsirairay amin'izany fahafatesana izany. Andeha hivavaka isika, amehizatsika izao dinidinitra izao. Misaotranao zay Andriamanitra noho ny teninao, zay nampahatsiaro anay indray, nampahafantatra anay androany fa ny fahafatesana dia azonao hofoanana rehefa ho avy indray ianao Jesosy. Ianao lay manana ny heriny fahafatesana, afaka hanangana ny maty avy eo amin'ny vovoky ny tany ho amin'ny fahavelomana indray. Omeo anay rehetra ny finoana izany teninao zany, fa ny fahafatesana dia toromaso ihany izy io, zay ianao no afaka hamoa azy, hamerina ny maty rehetra.
eny ampitoera mampoly ny mpiaino rehetra zany fanantenana izany dia mamindrafo ary mamelany elokay rehetra satria tonoana amin'ny anaranao jesosy mivavaka izany amen. dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malala isany niaraka teto nandinika momba nyity fahafatesana ity engane ny tompo hampitoetra ampontsika ny teny farany teo dia ny hoe jesosy kristy ilay fananganana matsy fiainana no fanantenana ho antsika ho toizantsika amin'ny fotoana manaraka indray zao nytenidinika izao fa dia mametraka ny veloma sy ny mandram-peona indray veloma tompo. narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana niara-ntsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.